Lafarinina lany daty 18 gony no nidorana tany Moramanga tratra tamin'ny fanaraha-masina nataon'ny ministeran'ny vakotra sy ny tompon'andraikitra any Moramanga teny antsena ny lafarinina izay 18 gony efa lany daty tamin'ny volana aprila. Nodorana omaly ireo lafarinina ireo raha araka ny loharan'ny-baovao izay navoaka ny radio Kwarja Moramanga. Betsaka moa ny zavatra izay horesantsika ato anatin'ity video ity fa mialohany hiresantsika izany zavatra rehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné chaîne natsika ary asio zay amin'ny video indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne natsika. Ny hanombohantsika azy indray moa dia hiresaka ny mikasika ny androandroany izay andro manandanja ary andro izay tsy azo adinona ho an'ny malagasy indrindra ho an'ny Madagasikara. Androany moa dia efa iarantsika mahafantatra fa tsingery taona fa 5 taona niverenan'ny fahaleovantena koa dia tsy hainy tsy resaka mikasika an'izany. Anisany nafinaritra ny androandroany moa dia tomefy vahoaka i Mahamasina mihofahofa avo ny fanevam-pirenena miaraka mankalaza izao tsingery taona fa 5 taona niverenan'ny fahaleovantena izao amin'ny afo ny fitiavan-tanindrazana miredareda ao am-pony malagasy manerana ny nosy miaraka mahatsiaro sy mankasitraka ireo ezaka ireo razantsika nazahoana izany fahaleovantena izany. Eo anatrehan'izany moa dia niarahaba ny filohan-dahy malagasy ihany koa amin'izao 5 taona nijoroany izao ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Mimbompo miaraka mankalaza izany amintsika ny filohan'ny Nosy Rahavavy Komoro izay naniraka manokana ny filohan'ny antirimiram-pirenenany izy ireo ary ireo masovovo vahiny maro sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy ireo andrim-panjakana rehetra. Nilaza ihany koa ny filohan'ny repoblika ny hoe toa ireto filohan-dahy manao ny matso androany ireto dia vonina hatrany isika rehetra iray fo hiasa hiaraka hampandrosan'ny Madagasikara ary hiaro ny fiandriana am-pirenena. Noho ny farany moa dia nilaza ny teny filamatra izay matimatesany isanandro moa ity filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ity ny hoe ny fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana. Zay moa ny teny Mahamasina ny androandroany izay tomefy vahoaka ary ny hofahofa avo ny fanevam-pirenentsika noho ny fankalazana izany tsingery taona fa 5 taona niverenan'ny fahaleovantena izany koa dia zareko kely aminareo araka ireto hitantsika amin'ny horonan-tsary ireto. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hilaza ny zavatra manaraka indray. Ny manaraka izay asiantsika resaka moa dia ny vaovao malaza avy any ivelany, ny zavatra mahoraka avy any ivelany. Izy ity moa dia resaka fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tany La Frantsa. Zaza 12 taona no maty. Fivarotan-kena be dia be no nakatony manam-pahefana any Frantsa satria nahitana ny bakteria ilay koline hena no hoan'ny ilay tovolahy kely izay 12 taona maty ny fanapozinana ara-tsakafo sy ireo olona 20 mahery hafa izay mbola ara-maso ankaiky ary mbola niampy olona 3 raha teo no voany izany androany. Tsy mihinan-kena intsony ny mponina any ankehitriny ary izay mbola nanana hena tany anatin'ny vatam-pitehirizana dia nanary izany daholo. Tamin'ny voalohany moa dia ny rano no nahina ho nisy toksina fa amin'izao fotoana izao dia ny hena no nahatratrarana izany fanapozinana ara-tsakafo izany. Izany moa ny zavatra nalaza sy mahoraka any ivelany tany La Frantsa koa dia zareo kely aminareo ampitiavana ity zavatra mandalo any ity mba hatonga ianareo aharaky ny zavamisy sy aharaka ireo rehetra mandalo fa tsy toy ny tompotra ny miono. Mbola hijanona any ivelany moa isika fa any Kenya ndray no asiantsika resaka. Izy ity moa dia resaka fihetsiketsehana 7 no maty ary 700 no naratra. Nanohy ny fidinana andalambe ireo mpanohitra ny fitondrana ao Kenya ny andro 12 Jona 2024. Miisa 7 no namoy ny ainy ary 700 ireo naratra mafy. Tanora avokoa ny ankamaroany ireo nanao fihetsiketsehana. Nanomboka tamin'ny herintaona Jona 2024 ity hetsika ity izay mitaky ny fialan'ny filoha Keniana William Ruto sy ny tsy fanekeny izy ireo ny fampiakaraketra nataony ireo parlementaire araka lalàna mikasika ny teti-bola na loi de finance any antoerana. Izany moa ny zavamisy sy ny zavamitranga any Kenya resaka fihetsiketsehana tany antoerana izay 7 no maty 700 no naratra araka izay nolazaintsika teo satria nanohy ny fidinana andalabe ireo mpanohitra ny fitondrana any antoerana. Tsy maintsy zaraina
sy ampahafantarina moa izay zavatra izay satria anisan'ny tena tsara ho fantatra ihany koa izany zavatra izany. Mbola hijanona hatrany any ivelany moa isika fa any Chine indray no asiantsika resaka amin'ity manaraka ity. Olona miisa enina no namohiny ainy vokatry ny tondradrano. Olona miisa enina no fantatra fa namohiny ainy vokatry ny tondradrano tany amin'ny faritra atsimon'ny Chine, ary olona miisa 7 alina ihany koa no voatery nandao ny toeram-ponenany. Nisedra ny tanàna toetrandro mahery vaika ity firenena ity tato anatin'ny andro vitsivitsy, ary anisan'izany ny hafanana be loatra ny ora mekija tao amin'ny faritany Hinan ary ny rivodoza tany atsimon'ny Chine. Araka ny hitantsika amin'ny reto sary ireto moa izany zavatra voalaza izany, tsy tondradrano kelikely no tondradrano izay niseho tany antoerana fa tena tondradrano lehibe izay niseho tany Chine izay nahafatesana olona enina be zao. Noho ny hamafisany ity tondradrano ity dia olona miisa 7 alina izay nolazaintsika teo ihany koa no voatery nandao ny toeram-ponenany. Izany moa ny zavatra nisy tany antoerana koa dia zaraiko foana aminareo satria izahay dia mizara foana ny zava-misy ireo rehetra mandalo. Rehefa avy nilaza sy niresadresaka ny zava-misy avy any ivelany moa isika dia andeha isika hivadika kely indray eto a Madagasikara any Ikongo moa ity asiantsika resaka ity. Mamely mafy ny tazomoka ao Ikongo. Olona 1,704 natao fitiliana, 7,703 tamin'izy ireo dia voany aretina tazomoka avokoa raha araka ny tatitry ny Médecins Sans Frontières. Efa herinandro maromaro no namely ary namono olona maro ny tazomoka tany Ikongo. Ny MSF dia mifanome tanana amin'ny rafitry ny fahasalamana ka manohana ny fandraisana antanana ireo marary ary manampy amin'ny fampidinana hôpitaly ireo olona mila fitsaboana manokana. Zany moa ny zava-misy sy ny zavatra malaza any Ikongo, tena mamely mafy be ny tazomoka any antoerana. Koa dia zareo kely aminareo izany zavatra manjony piray tanilazana amintsika izany, zareo kely aminareo izany vaovao mandalo aminareo malagasy toa isika izany. Ho faramparanantsika tanteraka moa ity video ity re tompoko vavy sy tompoko lafa na maramparanantsika azy moa dia resaka Davida. 7 taona i Davida mandray anjara amin'ny Coupe du Monde échec. Misy olo tena any Madagasikara sy Afrika eo amin'ny taranja échec sokajy 7 taona midina i Davida Andriamanan-Kasina mandritra ny Coupe du Monde d'échec izay nanomboka ny 13 Jona ka hatramin'ny 3 Jolay 2024 izay tanterahana any Batimi Géorgie. Mirarsoa azy hahazo fandresena moa izay ato anatin'ny ity chaîne ity. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy tsy mijanona tsainky iato. Zay fa tsy halavianay resaka ametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.